Tsika nde hivavaka, hivavaka, hivavake, hivavaka minandriamanitra, ilay nananatsika. Aloha tsika nde hivavaka, hivavaka, hivavake, hivavaka minandriamanitra, ilay nananatsika. Aloheke, alozalay, alofodasanandriamanitra, alobabe, alonine, alohande hivavake. Aloheke, alozalay, alofodasanandriamanitra, alobabe, alonine, alohande hivavake. Azamangattakandro laveke, hivavaka, hivavake, ty fiainana mivadivadike, anio notsarindrindra. Andriamanitra andanitra, mizahana, mizaza, tiany loatra tsika jiabimba, hivavaka minazy. Isaorantsika mandrakarivan'Andriamanitra ho azy rery hatrany nidera ny laza ny soararom-voninahitra satria mbola nomeny tombo-potoana isika ka afaka hanovo fampahirezana indray amin'ny folakandrony sabata ity amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Ndeha ary isika hidera sy ankalaza azy amin'ny alalan'ny firana larana 7:30 midera ny anaranao. Ah
vavaka isika. Andriamanitra ray tsara sy masina indrina ny an-danitro, atolotra ho anao mandrakariva ny dera ny laza ny saotra ary voninahitra satria no tantananao no vombinao izay ka nomenao ity folakandro ny sabata ity ka afaka hidera sy ankalazana anaranao. Mamelany heloka satria izany efitra lehibe mampisaraka ny aminao ka tsy mihaino ny vavaka ataonay ianao. Apetraka ampelantanao tanteraka indray ny fahatanteran'izao fiarahana fanovozana fampahirezana izao amin'ity takariva ity. Ny fanahinao masina no hitoetra betsaka tiamponay tsiraray avy ka hazonay mahatakatra ny lesona vaovao tiana ho ampitaina aminay. Omeonay mandrakariva ny fahazotoana handinika sy hianatra ny teninao fa ny anaran'i Jesosy Kristy no anonana ny vavaka ho anao Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina ny dera ny laza ny saotra ary voninahitra mandrakizay. Amen. Iavaka tsy takany mahazatra ny fandarantsika ho amin'ity folakandro ny sabata ity. Eto am-piandohana aloha dia tsara ny mampahafantatra anao mpanaraka ny fandarana isaky ny sabata hariva toy izao fa manomboka amin'ny herinanio dia hiaraka amin'ireo distrika ny fiangonana adventista eto Antananarivo sy manodidina isika. Izy ireo indray no handray anjara amin'ny fanafanana ny fotoana irahantsika eto. Fa ho amin'inio dia ny fizarana farany amin'ilay fifampizarana momba n'ilay iraka fifoazana sy faminaniana no arantsika no ny olana ara-teknika tamin'ny fanarahanao azy tamin'ny fandarana farany. Melo izany anefa andeha isika anaraka ny antsakira iarahana amin'ny tarika avenir. Manarafinaritra ary. Tuntulu izao, ni fidera tunyana
ianao Jehovah Rai fa masinanao izao rehetr'izao nisiny anao iza ny tompo ny herinao hoderainy anao mpanjakana fa masina tokoyana asambarana toko Jesús nananao tukaini herinao jataotrao naiza de upandesi izay miaraka aminao raha avy anao walindray zahay tompo ijenanao idirainy lehibe ianao asambarana toko Jesús zay nananao tokainy herinao jataotrao naiza de upandresy izay miaraka aminao asambarana toko Jesús zay mananao tokainy herinao jataotrao naiza de upandresy izay miaraka aminao upandresy izay miaraka efa fantatrao ry tompo namina izao fa na de tsy milaza tsy miafina aminao fa satrinao toko ane ao mitsotra aminao tu
Kachaminizai, Kachamiza Simbola ni Giovanni Fitiavana Denama tesa si maharicha Mida dasika Tunilanicha Kachaminizai, Kachamiza Simbola mi Giovanni Fitantanana Yanao laitanya piado anayani Nunya suna Anayatrani Simbola mi Malisiani Vitiavana Marina Simadi Uizai Numi vadi badikya Tupoyanau Timiu varachizai Simula miuvu malisiani Vitiavana Marina Simadi Uizai Numi vadi badikya Tupoyanau Timiu varachizai Vitiavana Marina Simadi Uizai Numi vadi badikya Tupoyanau Timiu varachizai Simula miuvu malisiani Vitiavana Marina Simadi Uizai Numi vadi badikya Tupoyanau Timiu varachizai Kachaminizai, Kachamiza Simbola ni Giovanni Fitiavana Denama tesa si maharicha Mida dasika Tunilani Sosi Kristi vua umbu Deu Calvari Tunja nutaku Siniana uku Isi careta Teu bunzena
zena aminuta marube manatuna amikeri leibe Jesusi Kristi voaombo teo Kalvari nitondra ny otako sy ny anaoko isika rehetra teo vonjena amin'ny ota marobe manatona amikery lehibe hoanao izay varina amitany masondrina manatona reny anio manatona madio manatona osasany fanalatsany ny rany Jesosy Kristy te amo zianao handovanao lay tany vaovao No esona no jorana izy no kapona sinulatsainaku ni vesashani zugatokoni waisiwanao anavusha anizautuntulizao no esona no jorana izy no kapona sinulatsainaku ni vesashani zugatokoni waisiwanao anavusha anizautuntulizao uanao izay varina amitany masondrina manatona reny anio manatona madio manatona osasany fanalatsany ny rany Jesosy Kristy te amo zianao handovanao lay tany vaovao handovanao lay tany vaovao handovanao lay tany Kananura
sinanot taminareo no aokiroso eo ka ituraba tuazy mialo ireo fariseu sisitavela teu fanaziaro ni fautani se vita taniwa ni fafanta ciao da na mini manu tulu kananurata nilaza tuiza izay sinanot taminareo no aokiroso eo ka ituraba tuazy mialo vous avontia noi a nós socio sashini rina ne fana na faka mandiana denizao aza manutintsony ilauzy avoko reo ratsy tany alo fa izay tsy nanot taminareo no aokiroso eo ka ituraba tuazy mialo izay tsy nanot taminareo no aokiroso eo ka ituraba tuazy mialo ka ituraba tuazy mialo Piracha umbani vuni naija la fiabino andavundanita bewandeli marube uwanu didi nanau uitanizau tuntu luisa mas ilaendia o samba ciao fanila now direte tu yani kini fifalina manda kizai
kini fifalina manja kizai isorantsika ny groupe avenir niaraka tamintsika tao anatin'izay antsakira teo izay mialohany ampandrosoantsika ny pasteur Andriamparatina Fanera sy ny pasteur Raherin-Jatovo Nirina Arfidy dia hanaraka ny fandarana ho an'ny ankizy aloha isika amin'ity folakandro ny sabata ity. Satria mana satria buta-buta. Satria mahafinarina, satria nareo makato. Mahafinarina. Ataontsika ho any an-trano rakizy fa za zany sady efa sady zao. Za maka iatsena mafy mihitsy. Vidy zavatrareo izay indrindra rakizy. Ay loka dia le ina moa ty filazonareo azy le ina moa goûter bebe goûter ça c'est rien de ça ça est pas rien azany aloha cirkel koa kana bebelo fa sao atao lohany an-trano asika atoloko anareo zavatra karakara jesy mafina anao zavatra zany ny tena kanisana ty hoe mamaly bebe dia manampy bebe say tsakozako anareo zanako malala dao asika aloha dia tsisy adiny ve samba natsondreo zavatra maniry efa milamina mareo sao dia entana any angaty tsy hoentina any ay koa nisy angady entina any an-trano ohatray misy raha mihitsy hoe mbola 10 taona mihitsy karaha
mangalatra daholo rakizy a. Galala. Dao rakizy a. Dao aty mihitsy ny aloha. Sady andro bebe Ny vavy tamitsika taty tamin'ny voaloha mbola labozity zao fa mbola korodandrotana rakizy a. Bebe ainareo fa nefa tsy de mahavita loatra e. Zao rakizy a andeha tena aloha moa e. Avelanareo mandeha metsena. Tsy matavatra eto trano. Nena ina natako? Ay, mahafinaritra mihitsy ane zany soa e. Zao a ne soa sasana vilia. Zay ihany fa soa reraka ianao. Any a. Neny zily a sasana trano. Nena atao anankiroa tsy manino. Zay ihany de sao de vizaka aminareo nga tsy lalao rakizy. Lalao ka. Ie. Tena na sasana ny trano. Sasana manana savily. De misaotra rakizy a mahafinaritra ny anareo rehetra. Ao fa hitondrako zavatra rehetra. Nana fa zao to de andeha etsy. Inona ny tianareo zany zao? Zay atao bebe tsara fanako. Ie. Zay a. Fa za tsy tia vao matilo a. Eny sady sao de manaritra kibona rehefa zay. Ao a. Ao rakizy a. Tian-drano. So zany manao an'io a. Tian-drano fa avy natsaka fa io ihany ny azoko de mba hampipio rakizy raha ohatra ka. Zay a. Ie de za toa de amafatrano. Matoka anareo mafanareo ie. Zay a. Papay. Zay la ihany a. Io. Madio no tanjona. Kisaka bebe koa. Kisaka sangamia. Anjeraka any amin'le izy fa tiako bebe a. Mety maintsy sasako ty. Precis, nej nu är det att du nästan tar så samma dag för att ni var då foten. Bebe så oj, Matia. Tunga dia. Tok mati bedaon liam bebe cha. Tio atsamparani. Lisa aza atao akina atao vita tsy natao a sady mihirahira fotsy. Tsika zany tsy miosa. Vitiny anao? Miala ny molaly, miala ny molaly. Aleo tu de se vorniți în flam bebea. Satria amzay bebea sahira na rehefa tonga tu de teatra daholo reto. Tonga de ataoko daholo ataoko madio be mihitsy. Tonga de sasako daholo. Ny molaly, miala ny molaly. Tena mila diovina mihitsy. So nava nakativa raha zany tsy miarako ny koa reto molaly reto. Sady tombo be foana ve mandalo any amin'ny bebe tsy mampalahelo. Zay! Zay vao afa-po. Fangasy na nadio an'ireny? Iena lako daholo konkory any. Ka bebe fo kely zao de tsy taka reny. Dia zany nanaovako anazy dia efa nadio be. Andrina nakarano? Natsaka? Ie sady efa kely ranony. De sady hitako tariny ny sorta amin'ny bebe pataloha amin'ny bebe ty de sasako le de ndeha hananty mihitsy aho zao. Oay tena mety a. Amin'ny bebe ty hitako tariny de sasako fa hitako eo maloto. Anazy mihitsy na De ahako mihitsy zao ty. ohatr'izao ny abeany. Ie. Tena Eny atao be zany rano aloha dia faly izy zao mahita nefa natoko fatinasika rano. Bebe atao avy izy zay. Rakizy a. Ie. Afatay paparay. Vita daholo koa ny raharaha. Manino? Ole reja. Manino? Madio zany. Fangana tao daholo ie. Se ako volagn'ny bebe. Anjekako. Tena garandroso. Efa natsaka. Misy pataloha amin'ny bebe zany sasako na hako any. Ohatray! Ngeza be! Misy zile amin'ny bebe mihitsy. Satria bebe ngeza.
Tika menaka, izy fiaviako nama de tena madio tsara mihitsy ary nakay aby le milalo teo rakizy. fafafaky daholo zany Ohatra fantatrareo hoe fohy kely de ole rety de teo isan'le pont bebe iny de efa nariko zay le tena namenatra anara. Ka fantatro aby izy bebe Afaka manano ge izy. iya de nafa nariko koa le izy zay Le izy le masasany le po. Zany izy efa vita rakizy. tonga bebe de miara-mandro vary tsy de ia fa be bebe sany tonony faly loatra Ole rakizy tena faly loatra i bebe maranjavokela tsy vita ny zaza makatonareo fa tena manoro mihitsy e. Zany. Zanaka tena manora sy reny tena sambatra ianatao mainareo o sany manoro zany manino tena hoe zany zay ny anaranay de ty ray aman-dreny ata manoro inaray tsy vita soa manoro de zily manoro ye somano zilomano anarana vaovao de toizy foana rakizy a sambatra sandroko nareo ijanona tika tinareo veloloka fa trondromaina ao hoe jereko zaty an'izany wow sady trondro maina le ngeza de tinomodeve ie arako tenareo le inona le izy koka iny zany bebe kokamo tsy karaha be raha misotra reny koka pizone zany ve coca pizon ty le coca pizonao ty le coca pizonao rano poziko tena be da be ohatra zay vitanareo de mba tena foly le voan-dalana da manaraka tia rehefa tsara any alina koa de fakakapizon fa tsy coca zany a inona tsara hoe kakapizon fa tsy coca bebe iny koa ty vandro vandro hoantsika rareba hoanareo da iny fa tena fadea iza hoana voalohany iny fa ty afaka miaraka tode mazominana zay tazo manendrina zay tsy mety tazo be tsy maintsy tsy mihinana izy ny mihinana le vanjo rehefa ndraindray tsy mety metikodina fotsiny ao ambavanao tena rehefa efa solony le izy satria le mbola misy atao aloha asa le miara-mandro vary moko sakafo rakizy eta saika anaty retiny ziliny a fa hoe sao de mirehatra fotsiny dao are tsy manina de azy le sabinaka manao fanentsika zany zay soploplopo izany no boka isika ity sa ity ine boka voaloha mbola afereno efa natao ploploplo alafa izany no boka Asukiana
mbola afaly miaraba ny tokantrantsika zay mpanaraka ny onjapeo radio oasistana sy isika zay mpanaraka ny tambajotra serasera Facebook ary isika zay manaraka koa amin'ny YouTube ny fiadanany tompo sy ny fahasoavana ne dia omba ny tokantrantsika tsiraray avy. Androany isika dia ijery lohahevitra manokana indray ampitondraitsika ny lohateny hoe teny iray manasitrana. Ina moa zany teny iray manasitrana izany? Dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra dia hitantsika amin'ny tenin'Andriamanitra fa dia nanasitrana ny olona maro izany teny izany. Andeha hijerentsika ny amin'ny Salamo 70 ohatra ka ny 2 sy ny 9 dia atatsika an'izao teny manaraka izao ary vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany rehefa hitatsika. Manao hoe Jehovah Andriamanitra nitaraina taminao dia nahasitranahy ianao. Jehovah Andriamanitra nitaraina taminao dia nahasitranahy ianao. Zava-dehibe zany tenin'Andriamanitra zany. Toizantsika amin'ny 7 Jehovah efa napakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiainantsita ianao, efa nampody ny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina any andavaka aho. Angamba ianao amin'izao fotoana izao mety ho lazon'ny aretina ary efa niteny zavatra hafahafa taminao angamba ny mpitsabo anao na koa hoe efa nambarany tamin'ny fomba kolaka fa dia efa miandro fahafatesana fotsiny sisa, na koa angamba ianao ankehitriny efa voatery tsy maintsy miaina miaraka amin'io aretina zay manjoy anao io. Kanefa amin'ity androany ity dia tiako ny milaza aminao anio fa mbola misy dokotera ambony dokotera dia tsy izy zany fa Jehovah lay ambony dokotera zay afaka mbola milaza aminao hoe mbola afaka manao zavatra ao amin'ny fiainanao aho raha toka tapidalaka le kosa ny mpitsabo anao amin'ny maha-olombelona azy. Andeny jerentsika koa ty toko sy andiny manaraka ity amin'ny Salamo 7 ka ny andiny 20. Salamo 7 ka ny andiny 20. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe nandefa ny teniny mba ahasitrana azy ary nanafaka azy tamin'ny longoa ny anjerany. Nandefa ny teniny izy mba hahasitrana azy. Zava-dehibe zay teny zay hoe tenin'Andriamanitra mahasitrana, tenin'Andriamanitra mitsabo ary nanafaka azy amin'ny longoa izay ny anjerany. Noho izany dia zao andao apetratsika tanteraka amin'ilay avo indrindra ny an-danitra ny fononao fa manana vahaolana tena mahomby ho anao Andriamanitra. Ka dia andao apetraka amin'ny izay vahaolana zay fa izy irery ihany no afaka anome vahaolana tena mahomby ho anao. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana zay fitondranam-bavaka indray isika nireo hôpitaly zany samihafa misy ito ndrenivohitra moa indrindra ka ny etsika am-bavaka amin'ity androany ity dia ny ao amin'ny branche urgence zay zany no etsika am-bavaka dia reto service reto zany natao hoe branche urgence zany na le hoe herivonjy-taitra zany dia ny service urgence chirurgicale, ny service urgence service consultation externe, ny service pharmacie, ny service hygiène hospitalière et soins infirmiers ary ny division endoscopie ao amin'ny hôpitaly Ampefilo zany ao amin'ny HGRA zany araky ny amantarantsika azy. Dia hoentsika mavaka koa amin'ity androany ity ny hôpitaly militaire ao Soavinandriana zany ao ihany koa ny clinique médicale adventiste
somanandrariny ary tsy adiny koa ianareo marary an-trano rehetra ka dia iroso zany tsika amin'ny fitondrana ambavaka. Tompo Andriamanitra lehibe sy masina indrindra any an-danitro, mbola misaotra anao zahay ny amin'ny fotoana manokana ahafahana indray mangataka sy mitalao aminao ny amin'ireo olana maro samihafa, dia ny olana ny tsy fahasalamana izany. Iny Andriamanitro, mahavesatra aminay maha olombelona anay tokoa ny lazon'ny aretina eo amin'ny fiainanay. Koa mangataka izay Andriamanitro mba hanamaivana izany aretina izany, satria anao Jesosy nefa nitondra ny aretina rehetra ary ny rofinay rehetra dia efa noentinao eo am-pelatananao avokoa izany. Ka mangataka aminao izay Andriamanitro mba natsotra ny tananao amin'ireto marary izay hotononona manaraka ireto. Ao ireo hopitaly misy servisy maromaro tahaka ny hopitaly HGRA Ampefilo, dia ny branche urgence na branche hery vonjitaitra. Mangataka aminao izay Andriamanitro mba hita ny service urgence chirurgicale rehetra ao amin'ny hopitaly HGRA. Ao ihany koa ny service consultation externe, ao ihany koa ny service pharmacie, ao ihany koa ny service hygiène hospitalier et soins infirmiers, ao ihany koa Andriamanitro ny division endoscopie. Ianao Andriamanitro ny tany marary rehetra ao izay mila vonjy, ianao Jesosy ny tany fanafody rehetra ampiasaina mba ho ampy ane izany. Ary aoka Andriamanitro mba anao ny anjarany ampatokiana avokoa ireo mpiasa rehetra amin'ny toerana io, ary ihany koa ireo mpiasa isan'ny sokajiny izay miantsehatra amin'izany fahasalamana izany. Andriamanitro dia tafiohery izy ireo mba hahafahany mahatosa ny asany atsakany sy andavany. Iny Andriamanitro tsy adino ihany koa ny hopitaly militaire Soavinandriana, betsaka ireo servisy isan-karazany izay miasa ao. Mangataka aminao izay Andriamanitro omba ny mpitantana ny hopitaly, omba ny servisy rehetra amin'ny hopitaly io, ary ampahery ihany koa ireo olona izay tratra ny fahafatesana, ary indrindra ireo fianakaviana izay hiaran'izany. Ianao Jesosy no ampitrahaka azy ireny isan-trano raha misy izany. Ao ihany koa Andriamanitro ny clinique médicale adventiste Somanandrariny, misy ihany koa ireo mpitsabo ao. Mangataka aminao izay Andriamanitro hitatsehatra amin'ireo mpitsabo isan-karazany ireo sy ireo mpiantsehatra rehetra ara-pahasalamana, ary indrindra hanasitrana ny marary rehetra mba ho afaka amin'ny rofin'aretina. Tahaka izany koa Andriamanitro ny hopitaly hafa rehetra izay mitsabo amin'izao fotoana izao. Mangataka aminao izay Andriamanitro mba nasitrana azy ireny, ary tsy adino indrindra ireo marary an-trano rehetra izay lazon'ny aretina ihany koa miary mikikisana izany aretina izany. Mangataka aminao izay Andriamanitro hanatsotra ny tananao amin'ireny olona isan-karazany ireny, ka mba azo fanasitranana izy ireo amin'izao sabata manokana izao. Dia nitonononay amin'ny anaran'ny Soanao Jesosy Kristy nivavaka, miaraka ny mbola amelanao ny heloka tsiraray avy. Amen. Till we
amin'ny fifalena indray lavana malala no iara-banatsika tratry ny sabata tratry nyzao folakandro sapato ihany koa zay iarahantsika mandinika ny ten'Andriamanitra miaraba pasteur Fidy eny azy tahaka ny mahazatra antsika mialohan'ny sotsika amin'ny fandinena ny loha hevitra fifoazana iraka faminaniana dia handeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro misaotra anao izay no ny fitahinao anay nomenao ty sabata ity. Misaotra anko raha mbola omenao teny, omenao afatra, omenao ny tadalana voalaza ny teninao ny amin'ny zavatra ilainay indrindra amin'izao andro farany izao mialohan'ny isehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rao lanitra ka atonganay hovonina ny hitsenan Jesosy Kristy atonganay hovona ihany koa ny ara-miaina aminy any amin'ilay fanjakany lanitra. Mamelany elokay ary ampitoera ty anatinay fanahinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Eny azy ndao tokosandina anankiray no anomboantsika ny fandinena indray amin'ity sabata folakandro ity lay teny voalazo amin'ny Malaki 3:7-20 no andeha vaky itsika. Malaki 3:7-20 sy ny 4:20 izao mivaky ny teny: indro izao aniraka ny Eli mpaminany ho aminareo, dia ny tsy mbola tonga ny andron'i Jehova ilay lehibe sady mahatahotra, ary izy hampody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny rainy, fandraho ho avy aho hamely ny tany amin'ny fandringanana. Any amin'ny Malaki no milaza an'io teny io. Mpaminany Eli voalaza ho azy fa efa ela no niseho mpaminany Eli, kanefa eto dia mbola miresaka momba ny Eli ihany ny ten'Andriamanitra aty amin'ny bokin'ny Malaki zay mamarana ny testamenta taloha. Hiditra amin'ny testamenta vaovao zany zao ny Baiboly, dia io no amarana ny testamenta taloha ny afatra amin'ny Baiboly. Anisan'ny tokony anitikitika ny saintsika zany hoe io teny io no amaranana ny testamenta taloha. De le hoe ary izao aniraka ny Eli mpaminany ho aminareo, dia tsy mbola tonga ny andron'i Jehova osisy. Dia inona nefa zavatra iseho? Dia mahita amin'izay tsika zany rehefa manomboka ny testamenta vaovao dia niseho Jaona mpanao batisa niseho Jaona mpanao batisa zay nanomana ny ialohan'i Jesosy ny tena marina, ary nanomana ny olona ho amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy. De inona mba zavatra lazaina mahakasika ny Jaona mpanao batisa ao amin'ny Luka 1:7 no milaza azy. De ndao mba vakitsika kely ny voalaza ny ten'Andriamanitra. Luka 1:7-7. Luka 1:7-7 zao ny voalaza mahakasika ny Jaona mpanao batisa zany izy io. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra, ary izy Jaona mpanao batisa zany handeha eo alohan'i Jesosy zany amin'ny fanahy sy ny heliny Eli, mba hapody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka ary ny tsy manohy ho amin'ny fahendreny marina, hamboatra firenena vahoomana ho an'ny tompo. Eto dia mbola miverina indray le teny any amin'ny Malaki 3:7 rehefa niseho Jaona mpanao batisa zay mpialoha lalana an Jesosy Kristy, dia voalaza eto fa izy andeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny heliny Eli. Dia tanteraka moa zany lay ten'Andriamanitra hoe za niraka ny Eli mpaminany ho aminareo, kanefa aza dino fa miresaka faminaniana
ihany ko zany lay malakitoko fahatelo faminaniana ny amin'andro farany satria milaza izy hoe de ny tsy mbola tonga ny andron' Jehova izay lehibe sady matahotra de tsyna zany fa ny fiavian' Jesosy Kristy. Dikan'izay zany io teny ao malakitoko fahatelo io zany dia faminaniana ihany ko zay milaza ny zavatra iseho mialohany avian' Jesosy Kristy dia le hoe indro aniraka ny Elia ho aminareo aho izy zay ampody ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy. Inona pasteur zany no azo ihany koa anazavana an'izay zavatra zay. Miresaka momba ny faminaniantsika, miresaka iraka ihany ko ao anatin'izay. Ya, satria moa faminaniana sy iraka no resaka eto de ny fahatanterahana zay faminaniana am'izao vanim-potoana misy atsika izao izany averintsika vakina sady manamafy manomboka eo amin'ny 9:12 amin'ny Luka toko voalohany io vakitsika manomboka eo amin'ny 9:12 ary maro amin'ny zanak'Israely no ampodiny am' Jehova Andriamanina ary izy andeha eo alohany amin'ny fanahy. Zany hoe raha miresaka tsika an'ity hoe famerenana ity de raha mijerytsika any amin'ny filazantsara no soratany Jaona toko voalohany miresaka ny natongavany Jesosy lay fahazavana de ndao hovakitsika ny teny eo amin'ny andininy fahatelo amin'ny Jaona toko voalohany fahatelo izy narina zavatra rehetra ary raha tsy de tsisy narina izao zavatra ary izao na dia iray azy izy no nisipiana ary ny fiainana no fanazavana ho an'ny olona. Andininy fasivy taony tena mazava zay mazava ny olona rehetra tonga tam'izao tontolo zao teo am'izao tontolo zao izy ary izy no nanaovana izao tontolo zao nefa izao tontolo zao tsy nahalala azy. Raha io tontolo io le tsy nahalala azy de raha jerentsika lay teny eto de io ange ny jiosy nanda an Jesosy ary zay fandava ny jiosy an Jesosy izay de lay hoe tsy nanekeny an Jesosy ho Mesia satria ny fietreretan'ny jiosy an'izany Mesia zany de anafaka azy aloha voalohany indrindra hoe mpanjaka anafaka azy eo amin'ny fangejany Romanina de nefa ny fomba izay naterahany Jesosy ihany koa de tany antranon'omby. Mazava ho azy zany fa ny jiosy de tia mirehare ary tia tena tia fisehoana izy ary vokatry zavatra de tsy nekeny jiosy zany hoe izy ilay Mesia nefa izy no ho tonga anafaka. Eto zany zao rehefa tonga lay fahazavany saina mahatakana zay de eo am'izay mihitsy lay teny hoe ary izy andeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny heriny Elia. Resantsika teto mihitsy fa rehefa tonga io fanahy io zay anome ny hery satria itsika zany zao am'izao vanim-potoana misy atsika izao de tsy manana hery amin'ny tanan'ilay inona lay iraka le hoe tsy manana hery amin'ny tanan'ilay iraka tsy zay fa lay fietsiko sy ny toerako mihitsy ny tsy ho vavolombelona de iny aloha anisany anankiray hoe tsy hananako hery afaka mijoro ho vavolombelona satria nresantsika teto fa ny fanatanterahany ty iraka ity ny fahombiazany iraka de le fiovam-po zay nomena ny mpanota izany ary ho tonga ho vavolombelona. Ka rehefa miasa izany ilay fanahy de miodina ao am'le fifoazana foana zany lay toe-javatra manazava ny saina ary mahatakatra de lay mampodiny saina zany de hoe mahafantatra fa ao am' Kristy irery ihany ny vahaolana indrindra am'ty fahotantsika ity tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy izay tonga amonjy ny olombelona nanaiky ho faty teo amin'ny azo fijaliana. Ary eto ihany koa mantsy ny fanombona eo amin'ny azo fijaliana
de anisan'ny tena fahafahambaraka tanteraka mihitsy tamin'ny fotoan'androny zany ary zany koa tsy ekeny jios hoe o zay no zavatra hitranga ary zay natonga ny hoe lay tsy fanekeny an' Jesosy Kristy mihitsy ka aty amin'ny vanim-potoana farany aty zany de efa ndresantsika teto mihitsy lay fampifangarona ny fombafomba am-pivavahana sy lay tena hoe firaisana amin'i Kristy zay io ny tena ara-panahy de eo mihitsy zany zao Kristy no ivon'ny fivavahana rehetra zay atao fa lasa inona ny tena omendanja de ny zahozahoana sy ny fiheverany tena fa mahay mitory ny filazantsara ary eo no hoe lay fahazavantsaina zay omeny fanahy masina izany dia anala ao amin'ny fahatsokevitra izay tiana aseho am'izao vanim-potoana farany izay iainantsika izao mba ampahomby an'ity iraka izay asaina ho tanterahany tanterahantsika am'izao vanim-potoana farany izao ao anatin'izay indrindra pasteur le hoe aniraka ny Elia mpaminany ho aminareo zizy ampody ny fony ray ho amin'ny zanaka sy ny fony zanaka ho amin'ny ray dia eo zany le hoe ampody ny fo de hoe famerenana indray famerenana indray le fifandraisana zany hoe nisy zavatra simba tao zany nisy zavatra tapaka ny potika dia averina indray lay fifandraisana eo amin'ny ray sy ny zanaka ary voalazany pasteur teo le hoe zay le hoe firaisana am' Jesosy Kristy fifandraisana am' Jesosy Kristy ary lay iraka zay akin'Andriamanitra amitsika zany dia zay le famerenana indray lay fifandraisana amin'Andriamanitra ka tonga ny olona hanana fifandraisana amin'Andriamanitra atonga ny olona ho tafaverina indray eo amin'Andriamanitra fa misy zavatra malina kely voalaza lay io toko sy andinina io miresaka faminaniny izy eo am'le Malaky toko 7 zany hoe miresaka momba ny Elizy ny fanahy sy ny heliny Eli zany zay ho avy mialohan'ny androny Jehova de niseho tamin'ny Jona mpanao batisa tanteraka tamin'ny Jona mpanao batisa izay zavatra zay fa ho tanteraka ihany koa amin'ny andro farany mialohany avian'i Jesosy Kristy de andao jerevantsika kely pasteur le tontolo kevitra nisy tamin'ny andron'ny Eli satria voalaza hoe Elia efa velona ela be talohany nanoratana ny boky Malaky kanefa ao Malaky izy de mbola miresaka hoe momba ny Elia fanasy ny heliny Eli de andao iverena atsika mihitsy ny zavatra niseho makasika ny Eli sy ny tontolo zay ny ainany sy nisy tam'izay fotoan'zay zay manamafy any voalazany pasteur teo zany le hoe le endrika fivavahana nisy tam'izay fotoan'zay ka natonga le hoe iraka nampanaovana ny Elia dia ny ampody ny fony ray ho amin'ny zanaka inona le tontolo nisy tam'izay fotoan'zay ao mpanjaka voalohany no andeha vaky itsika mpanjaka voalohany dia raha mamaky sika ao amin'ny toko 5:10 manomboka amin'ny 220 de eo zany miresaka momba ny nanjakany Ahaba satria Elia dia velona tamin'ny andro nanjakany Ahaba mpanjaka de zao voalazana ary Ahaba zanak'i Omri vao nanjaka tamin'ny Israely tamin'ny taona 7 nanjakany Asa mpanjakany Joda ary nanjaka tamin'ny Israely tao Samaria 20 taona izy 17 ary Ahaba zanak'i Omri nanao zay ratsy eo mason'i Jehova mihoatra noho zay rehetra teo alohany 13 fa nataony zavatra kely foana ny handeha amin'ny fahotany Jeroboama zanaky Nebata ka dia nampakatra any Jezebela zanakavaviny Etibala mpanjakany Sidonianina izy ho vadiny dia nandeha nanompo amin'ny bala ka ny ankohaka teo anatriany zavatra am'seho zany eto de zao mpanjaka anankiray zay nanao zay ratsy teo mason'Andriamanitra dina le faratsiana
de volazany eo hoe nataony zavatra kely foana zy izy ny andeha amin'ny fahotany Jeroboam de le hoe fahotany Jeroboam raha somary mamerina ketsika ny tantara dia nanangana fivavahana anankiray tany Samaria raha tany tempoly tany Jerosalema no misy ny tempoly zay tokony any no andehanana iankofana sy ivavahana dia nanangana altara i Jeroboam tany Samaria dia tsy navelany nakany Jerosalema intsony ny olona fa nataony nivavaka tao Samaria tao amin'ny tendrombohitra anankiray moa zany tao Samaria tao nasiany altara dia tao nasainy nanao fanompivavahana raha ny tena marina zany dia nanao fivavahana paralele nanao fivavahana paralele amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny fanompona an'Andriamanitra tena izy dia nanao fivavahana paralele am'izay zany i Jeroboam tsy nakasiran'Andriamanitra fahotana tena tsy nakasiran'Andriamanitra de izay koa ny zavatra nataony Ahaba eto rehefa nanjaka izy dia nanao an'izay anko izy tamin'ny androny zany hoe ny tontolo-kevitra ny ainan'ny Eli zany raha treo zany ny raisika de hoe nisy ny fanompona na hoe fivavahana tsy izy tam'izay fotoana zay ny ainany ny olona rehetra ary ny mpanjaka mihitsy no nitarika ny olona ho am'izay fivavahana tsy izy izay ho am'izay fanompona tsy izy zay le hoe niala tamin'Andriamanitra zany niala tamin'Andriamanitra ny vahoaka de zay mahatonga n'lay iraka le mission zay nampanaovina ny Eli de ny hoe ny amerina ny fon'ny zanaka ho amin'ny ray satria niala tamin'Andriamanitra le vahoaka tamin'ny androny Ahaba anankiray zany zay de ny faharoa de zao ny tontolo-kevitra faharoa de zao ilay mpanjaka Ahaba dia nanambady vehivavy anankiray atao hoe Jezebela dia le vehivavy Jezebela de zao vehivavy jentilisa izy io zay ny tena marina sidonianina zany izy ary mpanompo sampy nanompo am'baly izy ary efa nanambady any Jezebela zany Ahaba dia voataona ihany ko voataona i Ahaba lasa hanompo any baly tsy vitany hoe niala tam'le fanompona an'Andriamanitra Ahaba fa voasarika ihany ko izy hanompo sampy hanompo any baly noho ny nanambadiny any Jezebela dia raha miresaka tsika zany hoe faminaniana liana amin'ny Malakitoko 7 mahakasika momba ny Eli ny iraka nampanaovina ny Eli de zay ke zany le tontolo-kevitra nisy tam'izany fotoana zany nisy zany lay hoe fialana tamin'Andriamanitra fialana tamin'Andriamanitra ary ny faharoa dia nisy lay fanompoty sampy raha dia ataotsika amin'ny teny tokana de hoe fiemorana tam'izay fotoana zay Jezebela mahitsika any amin'ny apokalipsy de hoe mahita anarana ny Jezebely tsika any zay mampiseho fiangonana ary eto zany zao le tontolo-kevitra de hoe i Jezebela dia nitarika ny olona hanompo sampy fiemorana zany tiana seho an'izay fiemorana de zay zany le tontolo-kevitra nisy tamin'ny andron'ny Eli ka natonga an'Andriamanitra nametraka iraka mission any Eli dia ny ampody ny fon'ny zanaka ho amin'ny ray ary ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka dia amin'ny androny mialohan'ny androny Jehova ihany ko mialohan'ny avian'i Jesosy zany dia mbola iverina koa zay tontolo-kevitra zay de le hoe fialana amin'Andriamanitra sy lay fiemorana de le fiemorana pasteur efa nazavaitsika teto izy io tany voalohandohan'ny tany le resaka hoe fiemorana hoe rehefa
miseho ino sy lay lehilahy nota sisisa de raha tsy efa misy ny fiemorana sisisa dia efa nazava ntsika teto a makasika zany hoe fiemorana izany zay aika zany a tena mifandray tsara am'ilay faminaniana voalaza malakila izy hoe noho izay tontolo kevitra zaika zany dia ny iraka mpanaovin'andriamanitra atsika zany ny mission ampanaovin'andriamanitra atsika zany am'izao dia le hoe mampody ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy ia zay indrindra mantsy hoe lay fitariana ny mpanota ho eo amin'ny kristy mihitsy satria kristy ihany ny vahaolan'ny ota sy ny fahotana ary iny resantsika matetika satria ny fisehoan'io toejavatra nisy tamin'ny androny Elio dia lay fametrahana ny fombafomba-pivavahana ho everina fa io no vahaolan'ny ota sy ny fahotana ary io no isariana ny sainy maro mba hifantoka amin'io fa tsy eo amin'ny kristy ilay nanaiko faty amonjy ny mpanota ary kristy izay manamarina ny mpanota ary antsony mba iroso amidingan'ny fahamasinana ka eto zany le hoe Eli io ane zany ny vanim-potoana misy atsika de ny tsiraray avy mihitsy zany zao no antsoiny mba ho iraka am'izao vanim-potoana misy atsika izao rehefa mandray le fahazavany-tsaina izay omen'ny kristy de omeny ny hery ahafahana manatanteraka an'izay satria zay le hoe heryny Eli ary tena ndresantsika fa ahazo hery anareo amin'inona ozy izy ilatsahan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko zany hoe ny vanim-potoana misy atsika de tena manatanteraka n'io fanambarana ny amin'ny faminaniana io iza zany no amita azy de izasy anao ny tsiraray avy mihitsy no amita azy satria raha jerentsika nge ny petera voalohany donc ho jerentsika ny voalazan'ny petera voalohany a toko faharoa petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy dia zao ny vaky ny teny fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina zany hoe maneho ny atao hoe firenena maneho lay fahamasinana ny fahamasinana de tsinona fa toetra Eli zany a dia tena nanana ny toetra amin'ny fahafenony ary zay natonga azy hoe miakatra velona ho any an-danitra tao anatin'ny tontolo tena hoe azo lazaintsika hoe tontolo fahamasinana le toetrany Eli fa le tontolo manodidina ny ainany tena tao anatin'ny faratsiana tanteraka ary zay indrindra ny hoe iantsona ny mpanota mba ho vavolombelona ao anatin'io tontolo ratsy io de le anehoanan'ilay hoe miovafo ary ny tena kristianina marina de mila tonga amin'ny fiovampo marina ary eo indrindra mantsy lay hoe le famerenana an'izay am'laona zay mampatonga hoe kristy a tsy niantso olona ho tanteraka amitan'izao azo zao fa lay sy tanteraka fa tiany ho vavolombelony fiovampo andreo olona tsy tanteraka ireo ary zay no mampatonga ny hoe am'izao vanim-potoana misy atsika zao zany a ny fahagahagana tena tokony iseho de ny fiovan'ny toetran'ny olona anankiray zay ny tena fahagagana satria zao mantsy ny toy nylay teny olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny antsara an'lay ny anjanareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga lay hoe mampody de ny ialana ao am'ilay tontolo ratsy izay nisaraka tam'ilay ray de nisaraka tamin'ny bahary zany ka kristy no
fampihavanana izy no amerina an'izay am'laoniny ary zay mampatonga ny jaona toko 7 de zao no vakitsika eo amin'ny jaona toko 7 de vakitsika ny eo amin'ny andininy fahenina hoy mivolaza hoy Jesosy izao ny lalana sy fahamarinana ary fiaina tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako amin'ny alalany Kristy ary rehefa tafiditra mantsy ny ota de tafasaraka tamin'ilay ray na ary izao tolo zao isika de noho zany Jesosy Kristy ilay zanany lahatokana no nanaiko faty mba amerina am'laoniny io fifandraisana io ary tiany Kristy ho tanteraka ihany koa zany am'izao vanim-potoana misy famerenana ny mpanota rehetra mihitsy ao anatin'io tontolo ratsy io tontolo ny fahotana io mba hiverina tanteraka eo amin'ny Kristy ary tonga ny fampihavanana amin'ilay ray nahary lanitra sy ny tany izay rava rehefa tafiditra ny ota ary izany de tiana iseho am'izao vanim-potoana misy izarany afaka nateraka de zay le iraka izay ampanaovina ny tsiraray zay le iraka izay tokony iseho karaka nambara teo hoe io zany tsy programa intsony fa zay rehetra tonga amin'ny tena fifoazana dia iangy izy anatanteraka an'izay iraka zay satria Kristy lay manamarina ny mpanota de tiany ihany koa ho vavolombelany am'izay fanamarinana zay noraisiny zay ary aseho am'ilay fahamasina de tsinona fa ny toetra izay ka ty fambodina ity de andraikitry ny tsiraray avy arakin'ilay nambara tany amin'ny Hebreo teo olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo tena ao anatin'izay mihitsy lay iraka izay ampanaovina ny tsiraray avy am'izao vanim-potoana iainantsika izao mahafinaritra ny fandinenany ten'Andriamanitra ary tena hita mihitsy hoe mitarika ary manokatra ny saina ny fanahy masina afataratsika ny tena sitrapon'Andriamanitra afataratsika ankoa ny tena iraka iantson'Andriamanitra atsika mialohan'ny andro lehibe n'Andriamanitra mialohan'ny andron Jehova zay voalazan'ny faminanino amin'ny Malakia toko 3 teo de mazava be lisy pasteur hoe raha le io le voalazan'ilay Malakia toko 3 io zany hoe le iraka zany ane tsy le mahazatra atsika hoe tonga de fietsehana be sisa fa le iraka zany dia famerenana indray lay fifandraisana amin'Andriamanitra famerenana indray le fifandraisana amin'Andriamanitra kanefa izay le fampodina izay dia misy tanteraka amin'ny alalan'ilay voalaza teo le hoe toetra amin'ny alalan'ilay hoe vavolombelona zay zany ianao mivavolombelona satria zay ny zavatra nenany eli tao anatin'ny tontolo zay feno faratsiana tontolo feno fanompo-tsampy fialana tamin'Andriamanitra fanompona ny bala sy ny sisa dia ny joro eli teo amin'ny toetra teo amin'ny fiainana dia nasehony fa izy dia olona matoky amin'Andriamanitra olona mino an'Andriamanitra dia naseho mihitsy zany zay teo amin'ny fiainana sy ny toetrany dia zay zany le no tiano lazaina ko le hoe mandeha amin'ny fanahy sy ny heliny eli fa ndraindray mantsy raha isika hoe resaka fahagagana be sy resaka hoe fietsehana be le hoe fanahy sy ny heliny eli fa aza diontsika lay tontolo nisy tam'izay fotoan'izay le voalaza amin'ny mpanjaka voalohany milaza an'izay hoe inona no moa ny zavatra nisy ny ainan'ny Eli ary inona no natonga an'Andriamanitra nanome iraka ho azy tao anatin'izay tontolo izay fa misy toky sandina ray tiako amafisina an'ilay voalaza le hoe resaka hoe fanahy fanahy le voalazan'ny pasteur ty any le hoe le fanahy no manomentsika le fahazava-tsaina
ahafantarantsika ny tena sitrapon'andriamanitra de andaony eo amaky tokisy andina ray tsika eo amin'ny mpanjaka voalohany toko fahavalambiny folo ny andiny fa raika am'roapolo de eo zany tena ahafantarantsika tsara hoe ay tena zaika ny ilaina le hoe le fanahy sy ny heriny eli satria na zavatra nyseho tam'izay fotoan'izay tam'ireo olona reo zany mpanjaka voalohany toko fahavalambiny folo andiny fa raika am'roapolo dia nakeo amin'ny olona rehetra eli ka nanao hoe mandra-pahoviana no irosaina ianareo zay le hoe mila le fanahy hanazava anome fahazavantsaina fa ny zavatra nisy tamin'ny olona zany teto dia mirosaina le olona tsy mazava ohatsen'ny olona tsony zany hoe iza marina ny tena aizany tena lalana izorana inona ny tena tokony atao azay mahatonga ny eli hoe mandra-pahoviana no irosaina ianareo izy raha jehovah n'andriamanitra manara azy farabalany kosa de manara azy fa ny olona zany tratra n'le atao hoe confusion tratra n'le hoe eny confusion misavorovoro zany le fisainany olona tsy manana fahazavantsaina tsy manana le fahazavantsaina ny olona tam'zany fa tena mifangaro ny zavatra ny ainan'ny olona mifangaro na am'resaka ara-pivavahana aza resaka zay satria resaka fivavahana io voalaza eo hoe raha jehovah no andriamanitra de manara azy manompoa azy resaka fivavahana resaka ara-panahy zany dia mifangaro zany zavatra ny ainan'ny olona tam'zany dia mirosaina ny olona tsy manana le fahazavantsaina tsony de zay ihany ko zany le iraka zay ataotsika amin'ny andro farany mialohany viany jesosy satria betsaka zany zavatra miseho am'izao fotoan'izao zay tsy fantatry ny olona intsony de lasa misy fifangarona zany lasa misy confusion be da be zany ao an-tsain'ny olona de zay le ilaina n'lay fanahy le fanahy masina zay hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra ozy izy zay le voalazany jaona toko faina ambin'ny folo de hoe raha tonga ny fanahy faminarinana izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra de mbola mafisiny anko amin'ny jaona toko faina ambin'ny folo hoe ary izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra ampianatra ny zavatra rehetra de ny fanahy masina de tsika zany am'izao andro farany mialohany aviany jesosy zao dia mila manana an'izay fanahy sy ny heriny elizy zay mitondra fahazavantsaina mitondra le fahazavantsaina ho an'ny olona zany ary voalaza teo hoe amin'ny alalan'ny fanahy masina no azahoana an'izay fahazavantsaina izay eny ary hiditra amin'ny tapany faharoatsika fa handehtsika hanaraka hira anankiray dia hotoizantsika ny fandiniana ny ten'andriamanitra Venha não, vem no aqui.
enazy tizantsika ny fandiniana ny ten'Andriamanitra amty tapany faharoty a nijerevantsika tamin'ny faranteo zany lay faminaniana voalaza malaky toko fahatelo andiny fa telo amby roapolo sy efatra amby roapolo le milaza manao hoe ary izao aniraka hanely mpanompoko ho aminareo izy ampody ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny ray mialohan'ny androny Jehova sady lehibe no sady matahotra dia efa nisy ny fanazavana zay nojerevantsika to amin'ny ten'Andriamanitra ho ina moa zavatra aseho tamin'ny andron'ny Elia voalaza tany amin'ny testamenta taloha ary anisan'ny tena mahaliana ihany koa ny hoe io faminaniana io no amarana ny testamenta vaovao ny boky ny testamenta vaovao dika zay efa manohy sahady zavatra iseho ao arina zany dia iarahantsika nahita ao amin'ny Luka toko faharay voalohany teo le hoe niseho Jona mpanao batisa de rehefa niseho Jona mpanao batisa dia mbola niverina indray lay teny le faminaniana tany Malaky hoe rehefa tonga Jona hoe izy no ialoha an Jesosy Kristy ary handeha amin'ny fanahy sy ny henely zany hoe tateraka tamin'ny Jona mpanao batisa zany le faminaniana tany Malaky kanefa milaza indray izy amin'le faminaniana hoe mialohan'ny andron Jehova dia haniraka ny mpanompony amin'ny fanahy sy ny helinely izy dikan'izay mialohany avian Jesosy ankoa zany dia mbola ho iverina indray ary mbola ho tateraka indray ankoa io faminaniana voalaza ty io te zay no jerevantsika tamin'ny tapany voalohany teo ndao ary toizantsika ny fandiniana amty tapany faharoa ty pasteur
dia andao hiditra landalina sy misimisy kokoa tsika zany a am'le iraka am'izay zany a maka zay miainga avy amin'io ten'andriamanitra io ya mahakasika an'io iraka io de efa andresantsika ihany moa le petera voalohany toko faharoa andininy fasivy teo lay hoe nantsoina zany mba ho vavolombelona eo amin'ny iraka izay a ampanaovana lay rehefa mandray lay hery satria tena mila ny hery ny fanahy masina mihitsy sika am'izao vanim-potoana misy atsika izao voalohany indrindra aloha ny asan'ny fanahy masina deo averintsika kely ny asan'ny fanahy masina voalohany indrindra aloha de mitarika ny olona ho amin'ny tena fibebahana marina zay ny ambaran'ny jauna toko fainambe folo andininy favalo raha tonga izy de ampiaiky izao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fijarana zany hoe zay zany aloha voalohany indrindra asan'ny fanahy masina satria ny tontolo misy atsika zany ane zao tena efa tontolo ratsy ary betsaka mihitsy no tsy mahafantatra hoe tena tsy mety ty ataoko ty araky nambaran'ny zay mihitsy le resaka teo hoe confusion satria ny apôstôly paoly arany hoe de miresaka any amy romanina toko fahafito any hoe tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay a tsy sitrako ary io mihitsy ny tena fitaka ataony devoly ny mampitoetra ny olona ao anatin'zay a fisavoritahana ao an-tsaina mihitsy mba tsy ahafantarana hoe tena tokony ho vavolombelona ijoro vavolombelona ny amin'ny fiasan'ny fanahy masina am'izao ka ny afahatongavana fibebahana marina zany de tena asan'ny fanina tanteraka io ary efa ny fanahy no miasa dia ho tonga am'izay tena fibebahana marina izay satria raha vo tsy tonga am'izay mantsy a de nalilany tetarana liraka raha tsy tena mazava tsara ary tsy arak'izay any tiany kristy iseho am'izao vanim-potoana misy atsika izao de ifanahy eo any koa no hitaridalana ho amin'ny marina rehetra tsy misy marina ny olona rehetra fa samy mpanota avokoa tsy misy marina de ray ary fa rehefa miasa lay fanahy de izy any no ampiaiko hoe zay le marina be de be matsy ny olona miady hevitra hoe ny anao diso ny anahy marina io tsisy hoe diso marina fa ny fanahy masina zany a manome fahazavan-tsaina ary aizanao a mandanjalanja ny eo ny toejavatra de mbola izy ihany koa no hoe ampianatra anareo ny zavatra re zay ny ola zaiko taminareo zany hoe lay fiarahana amy kristy mihitsy zany no tena zava-dehibe am'izao vanim-potoana misy atsika izao satria ao anatina tontolo tena efa ratsy vo tamin'ny Facebook zao vo nahita fa tany France tany nisy mariazy na lehilahy zany eny hoe de efa matsiravina be zany zavatra misy zany ahoana no anekenany zany efa baiboly de tena mandrara tanteraka an'zany ary eo indrindra no hoe ohatrany hoe anaovana fotoana fanompoviavahana mihitsy lay izy tena matsiravina be nge zany zavatra zany ary hita mihitsy am'izao vanim-potoana zao fa tena raha kanefa zany tena faran'izay ratsy fa lay zava misy amin'ny indrindra fa ny kristianina ankehitriny ihany koa satria mampatonga n'lay fifangaroarona sy tsy mahafahazahoana antoka an'io eny de zao hoe tsy vavolombelona lay kristianina am'izao vanim-potoana misy atsika zao fa mbola manaraka ny fanaon'ity tontolo ity de zay mampatonga ny maro hoe sahiran-tsaina hoe ahoana tokoa moa zany ity fiaina kristiana ity ary zay mahatonga hoe mila ny hery zany zao mila ny hery ny fanahy masina mihitsy a ampahomby anetya hiraka ity ifandresantsika teto ihany a mahakasika ny Cornelia satria raha miresaky tsika zany lay tontolo ny jios satria lay nresahana tam'lay malaky teo sy lay lioka zay mivakina tamitsika teo de famerenana ny jios ane fa raha mijeritsika io tantarany Cornelia io de donc hoe hovakitsika ny eo amin'ny asan'ny apôstôly a toko fahafolo de vakitsika eo amin'ny andininy roambiroapolo de zao ny vaky ny teny ao
Cornelio kapiteny lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny firenen'ny jiosy rehetra. Jereo tsara Cornelio zany de jereny izy fa raha amin'ny tontolo kevitra nisy tamin'io vanim-potoana io de izao i Cornelio dia lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ary tsara laza eo amin'ny jiosy, zany hoe gentilisy io amin'ny jiosy kanefa tsara laza raha nitoetrany zany de tena tsara laza i Cornelio manoloana ny jiosy zany ary izay toetrany zay de efa nahafahany nanao ny iraka tena mahagaga fa inona lay iraka izay efa nataony zany dia izao ny voalaza ao amin'ny 9:20 ao amin'io asanapitoko afolo io ary noho ny ampitsindray de tonga tany Kaisari izy ary Cornelio niandry azy sady efa nampiangona ny avany sy ny tena sakaizany. Alefisary an-tsaina amin'izao vanim-potoana misy atsika izao raha hoe betsaka no sahirana manambara izay verina hoe ho fahamarinana baiboly am'ireo havana zay verina hoe mbola tsy tena matakatra an'izay de lasa misy fomba fiteny manao hoe lasa fomba fiteny moa lay izy hoe ny mpaminany tsy masina tanina kanefa raha mijery any Cornelio eto izay lazaina fa hoe gentilisy fa efa navita nampiangona an'iny ny havany ene ary eto zany le mila azo tsara hoe mila mitandrina fa matetika zany ny manambara ny verina hoe ho fahamarinana ankehitriny de amin'ny fomba fiteny mahery vaika mety tonga de mitsara avy hatrany koa lay fampianarana mitsara ny hafa ary zay zany anisan'ny mahatonga n'lay famitanan'ity iraka ity ho tsy hatratra ny tanjona izay ho tratrarina fa eto mazava tsara mihitsy fa lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ary tsara laza raha tena omby zany io dia iverenana ilay ao amin'ny Zakaria 7 de zao nge ny voalaza eo amin'ny 7 Zakaria 7 7 de zao nyvoalaza ny teny izao ny lazain'i Jehovah tompo ary amin'ny zanandro zany de isy folona avy amin'ny firenena samihafa rehetra hiazona ny sisindamba ny jiosy anankiray ka hanao hoe mba andeha hiaraka aminareo izay efa renay fa momba anareo ary zany indrindra lay vavolombelona ny tena tediavina fa tsy ny fahalalana sy ny fahaizana teolojia sy ny mampiasa fahalalana fa lay vavolombelona mihitsy ka raha eto zany zao raha jereny io sary io raha ampiarina am'izao vanim-potoana misy atsika izao de hoe isy kristianina isy tsy kristianina folo hiazona n'inona sisindamban'ny kristianina anankiray zany hoe zao zany le miazona ane de tena hoe io zany tena mifikitra mihitsy satria jereo tsara lay teny hoe renay zany hoe tsy hina fa misy renay fa momba anareo i zao izy de ohatr'izay koa zany Cornelio de hoe tsara laza fa inona moa ndresana momba ny kristianina tena mba tsara laza ve maneo an'i Kristy ary zao vanim-potoana misy atsika zao de lasa ny fanao nyity tontolo ty mihitsy ara zany zao ny tena iainan'ny kristianina satria raha mijery zany zao ny zavatra misy eto amin'ity tontolo ty de tsy haintsony manavaka ny kristianina sy ny tsy kristianina raha milahatra eo zany zao hoe ny anankiray kristianina de anankiray tsy kristianina fa raha mijery anisan'ny tena manahirana ary raha fomba fiteny satria ndraindray ary lay kristianina indray no manao teny miopampana mihoatra an'lay tsy kristianina ary eo indrindra zany hoe zay ny hoe ao amin'ny kristianina vahaolana Kristiny manova ny fo io zany tsisy anjara atsika
fa raha milovany toetra sy ny fody anjaran' jesosy kristy ka lay mitoetra amin'ny kristy ilay firaisana tanteraka amin'ny kristy ahoana ny atonga an'izay ity tontolo ity mantsy a misarika ny rehetra tsy ho am'izay voalohany indrindra aloha ina ny tena omeny tontolo de le rotorotom-piainana lay rotoroto ny faharoa de atao berehana be debe ny zavatra mitahana ny saina de io a lay fitaka ataony atao le mahavarina de lasa tsy fantatra ntsony lay inona lay tena ilaina tsy fantatra ntsony fa lay tsy tena ilaina ny lasa be debe de ino mameno ny fiainana ray manontolo de ina ny tiano lazainy de zao tsy ampitsony a ny fifandraisan'ny kristianina am' jesosy kristy de ny fandiniana lalina ny soratra masina tsy ampitsony zay le mifankazara amin'ny tsoto tsy ampy zay satria araka ilay nambara hoe be loatra ny zavatra manahirana ny teknôlôjia moderna moa de mahatonga ny olona hibanjina ny telefona an'iny na ny ainao manjery sy ny rehetrarehetra de varinao anatin'izay fa le tena fiomanana lolana misy teny anankiray ity a izay raisina de zao ny voalaza ao amin'ny testimonisme nangalana azy io saika ireo rehetra milaza ho mino ny fahamarinana ankehitriny dia tsy voaomana ahafantatra ny asa-piomanana ho amin'izao fotoana izao ary io mihitsy ny fandrika satria atao a tsy ho fantatry ny kristianina lay tena iraka ampanaovina azy am'izao vanim-potoana izao ary fahalo mihitsy satana am'izay satria tsy voaomana ka tsy ho voamana mihitsy satria isy zava-doza hitranga konga atsoatsy ary efa hitatsika am'izao hoe arety mandringana izao efa mbary hoe arety mandringana efa io mantsy raha vao hoe zavatra maneran-tany de efa manamarina ny faminana izy rehefa maneran-tany ary zavatra ka izao zany mila fantatra tsara hoe inona lay iraka inona lay afatra izay oentina am'izao vanim-potoana misy atsika izao marina mihitsy zany pasteur ary zay le tontolo nisy an'ny niainany Eli zay le confusion zay tsy fantatra ntsony hoe inona marina le tena tokony atao inona le iraka inona ny afatra ihany ko ny afatra ihany ko inona moa zany ny afatra zay tena hoentina sy ambara am'izao andro izao de ny tsy mbola tonga ny androny Jehovah sisy zay le faminaninao malaky toko fahatelo de ny tsy mbola tonga ny androny Jehovah dia eo le hoe zay le hoe mampody indray ny fonony ray ho amin'ny zanaka ary ny fonony zanaka ho amin'ny ray nozy izy dia amaky toko sy andiny anankiray aloha am'le jaona voalohany toko voalohany anko zay manamafy le voalazany pasteur teo mihitsy le izy le hoe tsisy vahaolana fa tsy ilay hoe firaisana am' Jesosy Kristy Jesosy any le manova ny fo Jesosy manova ny foa sy ny toetra dia zay le hoe le iraka zany dia famerenana indray lay fifandraisana sy lay firaisana am' Jesosy Kristy dia miova ny toetra miova ny fo dia tonga vavolombelona zay nelizy tonga vavolombelona ianao araka ny voalazany ten'Andriamanitra de eo am'le jaona voalohany toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo de misy lay teny manao hoe izay hatramy voalohany dia izay efa renay sy efa hita masonay izay efa nojerenay sady efa notsapain-tananay dia ny amin'ny teny fiainana de mamakytsika hoe iza moa le teny fiainana andifaroa fa efa naseho anay efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy izahay efa nahita azy le fiainana zany efa nahita azy izahay de tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ny ray ka efa naseho taminay efa nahita azy izay ozy izy de tonga vavolombelona de zay nko ny zavatra naseho tamin'ny Cornelio rehefa tonga tao tokantranony i Petera dia lasa izy indray no vavolombelona nino sy nanangona ny avany sy ireo tena sakaizany de tena mariny tanteraka mihitsy le voalazany ten'Andriamanitra eto hoe efa naseho anay ny fiainanao zy izy ka tonga vavolombelona hanambara aminareo ny fiainana izay eo amin'ny andiny fahatelo de ozy izy izay efa hita anay sy renay no ambaranay aminareo mba azahoanareo
ty am'izay l'émission mba azahoanareo firaisana aminay koa ary ny firaisanay dia amiray sy am' jesosy kristy zanany zay le hoe mampody ny fony ray ho am' zanaka ary ny fony zanaka ho am'ray mba hanananareo firaisana aminy zay zany izy hoe sy zavatra hitanay no ambarany aminareo mba hanananareo firaisana ihany ko firaisana am' jesosy kristy fa misy zavatra tadalana lehibe ihany ko pasteur zay atsika tsoana avy amin'ny nataon'ny Cornelio lay tao amin'ny tokantranony ya io tena zava-dehibe satria ny toerana izay ahafahan'ny filazantsara mivelatra de tena marina de miainga eo amin'ny ankonana io satria ny ankonana ane de tena tany ampendohana mihitsy de ny ankonana no anisan'ny noforonina tany ampendohana fa io moa zany rava rehefa tonga ny rehefa tafiditra ny fahotana de lasa na ny fiainan'ny mpivady am'izao fotoana zao raha sahirana ndray mandreny sy ny zanaka ndidy folo de manambara mihitsy hoe ianareo zanaka de aoka ozy izy ankato ary raha ny tontolo misy ny vampotona misy atsika de tena sahirana tokoa ny ankonana am'izao fotoana satria na ndray mandreny de sahirana amin'ny fitaizana fa ny fiverenana am' Kristy ihany no tena vahaolana indrindra satria io zany zao rehefa tavaverina rehefa tafaray eo am' Kristy ny ankonana de miverina am'lao ny zavatra rehetra zao mantsy lasa miezaka mitady an'izao fanandramana fahalalana boky fitaizana raha vao tsy ao ny fanahy masina tsy misy heviny reny rehetrarehetra ireny ary zay ny hoe miverina ao am' Kristy ihany ny vahaolana ao irery ihany ny vahaolana za misy toetra mety sovo vitako mihitsy fa Kristy ny afaka manovan'izay ary rehefa tena mitoetra eo am' Kristy ary io zany anisany fijoroan'ny vavolombelona anankiray ny fiasan'ny fanandriamanitra ao amin'ny ankonana de ao amin'ny ray mpianakaviany zany voalohany indrindra izay tarika ny ankonana satria ny soratra masina ane de mazava mihitsy no ambarana am' Genesis toko valobelo de fasiambolo hoe efa nifidy azy ao mba handidy ny zanany zany hoe andraikitra lehibe zany zay raha jerena zany zao de eto zany de mitodika any amin'ny ray mpianakaviana fa raha misy hoe Eli zany de iza ny tena tokony ho Eli voalohany indrindra ny ray mpianakaviana de ny ray mpianakaviana zany zao mila tonga amin'ny tena fiovampo marina satria ray mpianakaviana mantsy matetika amin'ny maha ray mpianakaviana azy de misy fomba fiteny anankiray hoe efa zay na tsy fomba fiteny alizy fambarana solomasina hoe ny lany olo anvavy ary reny moa ndraindray lasa hiveriny ho fahefana le izy ary raha vao tsy miasa amin'ny fanahy masina dia tsy ho tonga amin'ilay andraikitra zay apetraka aminy amin'ny maha ray mpianakaviana azy hitarika eo amin'izy eo amin'ny Kristy takan'izany ihany koa ny rem-pianakaviana ka eto zany dia anisan'ny tena toerana fitoriana ny filazantsara voalohany indrindra ny ankonana fa lasa oatra ny varina maty nana izay mpitondro filazantsara de varina any ivelany ka ile ankonana tavela ary lasa tsy vavolombelona am'izay fotoana zay fa rehefa ny ankonana ny tafaray hitatsika teo amin'ny Cornelio rehefa lay ray mpianakaviana no sady matahotra n'Andriamanitra tsara laza fa afaka manangona ny avanisy ny tena sakaizany raha io sary nasehon'ny Cornelio zany ane de zao hoe rehefa tsara laza ianao dia tonga ho azy ny namana hoe tena fa mana ahononareo ato ary zay mihitsy ny zay fijoroana vavolombelona zay ny tena mahomby indrindra am'izao vamotoana ary io zany de tena asa isam-batan'olona ka ny fitoriana ny filazantsara ny fanateterana niraka am'izao vanim-potoana misy atsika de tena isam-batan'olona mihitsy izy io zany hoe izay mandray izay mahatsapa zay tena tonga amin'ny tena fifoazana ny tena toe-panahy
ary tonga fanavaozana tonga de mandeha ary miainga ary rehefa nyrehetra rehefa maromaro ohatr' zay nge de lasa manahoana ny fivelaran' zany a asa izany ary tena zava-dehibe satria io mantsy de jesosy nge de nytena ohatr' zao hoe raha misy rona telo mivavaka amin'ny anarako de aiza ozy izy eo afoany ao fa ny tena zava-doza am'zao mantsy ny zavatra manaina lay fitaka atao de vo de lasa tadiditra ao anatina popularisme ary iny zany a dia lasa mampiasa ny zavatra eto amin'ity tontolo ity mba hisariana inona fotsiny olona fotsiny fa eto zany de ny tena mahomby indrindra de lay fiarahana am' kristy le hoe rona telolombelona de ho vavolombelona ary tena zava-dehibe zay zava-dehibe tokoa zay voalaza zay pasteur ary misy tadalana tena lehibe zay noraisitsika to zany de le hoe miainga avy eo amin'ny ankonana lay hoe vavolombelona tahaka ny Cornelio zay nanangona ny havany sy ny tena sakaizany de izy mihitsy zany no niseho ho vavolombelona ny zavatra zay nambarany Petera taminy de tonga vavolombelona izy ny am'izany zavatra izany dia nanangona ny namany sy ny tena sakaizany tsy mila hoe mandeha lavitra be hoe sy ohatran'izay fa tonga de araka volazan'ny pasteur teo hoe tonga de mandeha ianao ianao zany rehefa hoe mandray le fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina de miasa ao anatinao ny fanahy masina manana le fifiraisana am' Jesosy Kristy dia miseho amin'ny fiovampo amin'ny fiovan'ny toetra de tonga vavolombelona de tonga de mandeha avy hatrany ary eto de mahafinaritra hoe tsy mila mandeha tonga de hoe itety tanàna ve fa eto tahaka nataony Cornelio de namany sy ny tena sakaizany satria ireo no akaiky anazy reo ny olona akaiky anazy reo no fanerasera amin'ny isan'andro sisa dia tsy nandeha lavitra izy fa reo no nangony totokatranony ary tena taridalana lehibe zay raisitsika zany ny amin'le famitana nyty iraka itya mialohan'ny andro lehibe an'Andriamanitra araka ny voalazan'ny faminanino amin'le Malakia toko 7 eny faranatreo ny fotoanatsika indray am'ty sabata ity isorantsika Andriamanitra ny amin'ny afatra zay nomenatsika milaza faminanina manome faminanina ho atsika Andriamanitra voalaza amin'le Malakia toko 7 de 7 de ny hoe indro aniraka ny Elia ampaminany eo aminareo izy de tsy mbola tonga ny andro Jehova lay lehibe sady matahotra izy ampody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny ray mba tsy ho tratran'ny fandringanana izy ireo dia faniriana de zao mba ho tanteraka aminao anie zany faminanina izany ka ianao lay Eli zay iran'Andriamanitra hanao zany iraka izany amerina indray nylay ny olona ho amin'Andriamanitra ampody indray ny firaisana am' Jesosy Kristy ary indrindrandrindra hoe raha manao zany iraka zany ianao dia mba ho tanteraka aminao koa anie hoe ho vavolombelony fibebahana sy ny famelan-keloka zay le Luka toko 4 ny fiainanao manontolo ka dia ataona fanahy maro eo amin'ny Kristy ianao ary ny voalohany indrindra de ny ankonana ny ao tokatrandro ka ao zany dia ho tanteraka le hoe ho vavolombelony Jesosy Kristy ianao ao amin'ny miainga avy eo amin'ny ankonana dia miparitaka zay le hoe ho tsara laza amin'ny jiosy rehetra izy teo amin'ny fireneny jiosy rehetra i Cornelio dia zay amkoa ne no faniriana ho amintsika tsiraray avy andeha isaraka ambavaka isika am'ty sabata ity ary mirary ny fitahiany tompo ho amintsika tsiraray avy
vavaka isika rainay izay ny an-danitro ianao lay raina ny lanitra sy ny tany tombotompotsaka ny mpanjaka mifanjavatra rehetra atolotray ho anao riany ny dery sy ny lazary voninahitra mandrakizay ny tsy fafezany nifisaninay ka mahatonga nay anao tena otra ianao angatanina fona aminao zany ankehitriny misaotra anao satria mbola omenao taridalina mandrakariva avy amin'ny alalan'ny teninao sy ny fiasan'ny fanahinao mba amola vola ny fisainanay miatrika an'izao vanim-potoana sarotra amin'izao fotoana izao nambara teto fa tonga eli mba ampody ny fony ray amin'ny zanaka fa afaka manokana ny tokantrano amin'izao fotoana izao Jesosy mandalo fotoa sarotra dia zavatra manahirana ny ankamaroan'ny ankohonana ary mahatonga ny tsy fisehoan'ny voninahitra ao any amin'ireny tokantrano tsirairay avy ireny jereo ny fomba manokana ny tokantrano tsirairay avy Jesosy eo aoka ny fanahinao ny asa amin'ilay mpianakaviana mba anehoany fitiavana amin'ny ankohonany ary mba hahafahany ihany koa mba mitarika ny ankohonana eo aminao ndre mpianakaviana ihany koa dia tena ho mpanampy tokoa ka mba hahafahany ankohonana atsapa ny fiderinao an-tsehatra ary ny ankizy dia mba ho mpankatoh satria ny tontolo misy amin'izao fotoana izao dia mitarika ao amin'izany tsy fankatoavana izany ka ny fahazavantsaina avy amin'ny fanahinao masina ny asa amin'ny tsirairay avy ka samy hanolotra ny fiainana anao ary indrindraindrindra ahafahany vavolombelona ny amin'ny fivampo izay omenao ka iseho ny voninahitra ao tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka amen amen zay no masaka azo natolotra tamin'nyity androany ity isorana ny faretanao niaraka taminay tamin'ny ity folakandrony sabata ity inona sy antenaina fa nanovozana fampahirezana ny fiarahantsika teto tiana ny manamafy aty ampamaranana fa manomboka amin'ny sabata herineny io zany isaky ny folakandrony sabata dia ireo distrika ny fiangonana adventiste eto Tananarivo sy ny manodidina indray no hifandimby hitondra ny fampahirezana eto amin'ny fandaharantsika mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'izay ora sy fotoana izay indray veloma tompoko